tontolon'ny finoana kosa indray no anoizantsika ny fampalalam-baovao atsika amin'ny alady ho avy izao no anatanterana ny fentin'ny taranaka amin'ny FJKM Itosy ka hiditra indray mandeha ihany ny fiangonana amin'io fotoana io tafiditra amin'ny fankalazany Jobily 70 taona ny fiangonana ihany koa io fotoana io fanampanazavana ary misaotra n'Andriamanitra tokoa zany ny amin'ny alady zao eo amin'ny FJKM Itosy tonga ny fotoana izay anatanterahana ny fetin'ny taranaka ho tanterahana amin'ny fotoana io zany dia fetin'ny taranaka iray miavaka satria ao anatin'ny 50 taona ny fiangonana izay azo ambara fa taon'ny Jobily dia zay zany ny zava-dehibe amin'ny fotoana ny fiangonana moa dia miditra amin'ny 7 ora latsakafefany miditra indray mandeha ihany ary dia ao anatin'izay fanimpom-pivavahana izay no anatanterahana ny fetin'ny taranaka araka ny soratra masina moa no efa niteny fa hoe aoka tsisy natrehan'i Jehovah tsy mitondra fanatitra dia ny isa taranaka zany samy ho avy ary dia tsangany any aloha ny solotenan'izy ireo aneo indrindraindrindra ny falipony tao anatin'ny fitantanan'Andriamanitra izany taranaka izany tao anatiny izay 50 taona lasa izay ary dia hoentina anatanterahana ny ezaka ao anatin'ny taon'ny Jobily izay rehetra azo amin'io manentana ny taranaka tsirairay avy ary mba ho avy aneo indrindraindrindra ny voninahitr'Andriamanitra tamin'ny fitantanany rehetra fantatsika moa fa ny teny fanevany zany taon'ny Jobily zany dia ny hoe manangana fa mantaran-dalana ho anao ianao manorena tsangam-bato izay hitatsika amin'ny Jeremia 1:30 tapany voalohany ary dia izy tokoa ny tsangam-bato izay ho tanterahana dia ny fanitarana ny fiangonana efa eo andalam-panatanterahana ny asa tokoa amin'izao fotoana izao ary rehefa miroso dia miroso ny asa dia manentana antsika rehetra ary mba samy handray anjara ao anatin'izany manentana ny zanakam-pielezana mba ho avy manokana manentana ihany koa ny reny fiangonana ho avy hiara-misalasika rehetra aneo any voninahitr'Andriamanitra ao anatin'izany fotoana izany